Jesosy malala dia tonga eto izay Jesosy. Tena hoe mila anao Jesosy. Manatra feno hoe Tompo. Mba tena hainao ny hitory. Maro ny resy lahatra. Ny amin'ny famarinana. Ny amin'ny teninao Tompo. Dia maro Tompo ny tena hoe miverina aminao Jesosy Tompo. Dia foahany daholo ny tsy araka ny sitraponao rehetra. Nofinay rehetra. Fa hainao Jesosy nitaridalana amin'ny lalan'ny fanaonao masina. Dia manatrefy ny fanahy masina. Saotra Tompo. Amen. Mialatsiny satria le mitondra ny teny tsy kilalao. Ho adinin' Jesosy zay raha kilalao tena hoe sangisangy ty. Fa aina ny vonjena, fanahy ny vonjena. Tena Andriamanitra izy tahaka ny rano. Dia raha rano maloto ny menainareo dia manapozina anareo zay. Ny tena tiako zaraina androany momba ny azo fijaliana. Baziny fototra ny tena toriteny, fototra amin'ny Baiboly iray manontolo. Mety hiteny ianao hoe efa henoko foana zany ka. Tsara zany rehefa henonao foana ny azo fijaliana. Fa ny Baiboly miteny tsisy zava-baovao eto ambany masoandro. Ny maly ihany no miverina. 13 taona Jeremia nitory fibebahana. Maro ny teny hoe leo zay. Fa azo fijalian' Jesosy dia tsarovana foana mandrakizay. Manomboka ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Tsy miova amin'ny mesazy. Ny azo fijaliana, ny fahamasinana, ny fibebahana, fiverenana eny amin'ny ranon'ny tsy haiko na efa fantatrao zany. Sa mbola tsy fantatrao zany. Fa ankehitriny ny olona nandroso loatra Madagasikara tsy mitory azo fijaliana intsony. Zavatra hafa amin'ny mahaliana ny olona. Ho avy ny fotoana izy leo amin'ny fampianarana maro izy. Anao fampianarana hafa zay tiany. Tsy miteny hoe zay tiany Tompo fa zay tiany. Tsy miverina amin'ny sorsa, tsy miverina amin'ny loharaninaina. Hitanareo i Abraham nanao lava-drano. Dia rehefa nanao lava-drano i Abraham dia maty izy. Dia nitotofan'ny Filistiana ny rano, ny lava-drano. Dia tonga Isaka tompoko tsy nandavaka lava-drano hafa. Fa neny Abraham. Any dia tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra tsika tsy ndeha hitady fampianarana hafa hoe fitahiana lava isan'andro, fahombiazana lava isan'andro, fa miverina amin'ny loharano dia ny azo fijalian' Jesosy. Mety tsy tiany nofinao ny azo fijalian' Tompo. Hitanao inona kay ny azo fijaliana? Maninona kay Jesosy ny fatoriana amintsika foana mantsy le izy mety hafa ny fandraisanao azy. Fa androany tsika tena hoe ho fantatsika hoe maninona Jesosy nombona tamin'ny azo fijaliana. Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko voalohany andininy. Korintianina voalohany toko voalohany andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina voalohany toko voalohany andininy 20. Aiza ny endry, aiza ny mpanoratan-dalàna, aiza ny mpiady-hevitra amin'izao tontolo izao. Tsy napotin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena tsy nahatonga izao tontolo izao alalan'Andriamanitra ka dia amin'ny fahadalan'ny fitoroteny no sitraka Andriamanitra amonjeny izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana raha ny jetelisa mitady fahendrena. Fa izay kosa mitory an'i Kristy vao mitan'ny azo fijaliana
dia fa tafitohina na ho an'ny jiosy ary fahadalàna ho an'ny jetilisa fa amin'izay voanjo kosa na jiosy na jetilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. dia toy izakely eo amin'ny andininy toko faharoa andininy faharoa ny anaran'i Jesosy fa niny tsy nafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny azy fijaliana. Amen. raha mamakytsika any amin'ny toko 5 any dia mbola miteny ihany Paoly hoe natolotra zavatra voalohan'ny raisiko izy dia izao Kristy maty araka ny soratra masina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo na izay izy na ry zareo dia izay nitoriana izay nitorianay. Izany hoe Paoly tsy mitory afa-tsy azo fijaliana. Eo izy tena miteny mihitsy hoe fa niny tsy nafantatra zavatra fa teo aminareo fa Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Ny vahaolana Paoly tsy mitady moyen hafa zany mihitsy hoentina andresen-dahatra ny olona. Tsy nisy ny azo fijaliana, ny andro ny azo fijaliana le Jolà ny ovafo eo ny eo ihany. Ny azo fijaliana nanova ny Paoly Saul lasa Paoly eo ny eo ihany. Ny azo fijaliana hatramin'izay 2 taona izay nanovan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro be eo ny eo ihany. Izay ny vahaolana. Ankehitriny tsy mitory an'i Jesosy voaomby tamin'ny azo fijaliana intsontsika vo Jesosy fotsiny. Jesosy izy raha lahatantely izay Jesosy cool, Jesosy light. Nitoriana amin'izao dia tantara-pirazanana avy amin'ny jiositsika ka Imery misy an'izany Imera Taranakilevy Isakara sy Gada Madagasikara dia ao anao dia mahazo fahalalana be ao tsisy fiobapo tsisy ninona eboebo amin'izay rehefa avy eo fahalalana ao izy ny baiboly mampieboebo dia faly malagasy satria taranaka jiosy dia manino verina amin'ny lalàna dia manino raha vao marinina amin'ny lalàna ro izy Jesosy dia maty foany Kristy. Tsisy dikana. Inona nitoriana ankehitriny? Nofy. Na nonofy anakany amin'ny elo, na nonofy anakany paradisa. Za miteny anareo fa be da be mpaminany sandoka. Ary tsy voatandroany nisy an'izany. Raha mamaky ny Jeremia 7:20 anao dia hozy izy ny Jesosy, hozy izy Andriamanitra tamin'ny mpaminany sandoka reo izay mpaminany lainga milaza nofy hoe na nonofy na nonofy a inona ho izy mololo hoarina amin'ny vary. Ny teny kosa izy dia tahaka amin'ny vary fa alohantsika mololo. Antsika ka liana amin'ilay izy dia hoe ahoana ny any amin'ny elo za tsy hoany fa aloka any paradisa inona ny paradisa tsara be ohatra ny volamena. Izay mantsy ny kristianina ankehitriny materialiste. Ny hainao ihany tsy njofinao tsisy Jesosy mihitsy. Raha ho any amin'ny elo dia ho faty ihany mahay ihany. Raha ho any paradisa dia tsara be ihany aloka makany. Za raha ohatra ka hoe raha ohatra ka mety hoe ny tompo amin'izany tsy fantatro fa tsy haiko na ho toriako amin'olona. Paoly dia niteny mihitsy na re zavatra tsy nitenenina mihitsy aho izy ary tsy hay ambarana hitantsika fa izy koa efa nanana vision fa tsy nitenenina. Indray mpandeha verset 3 fotsiny misy verset nakany paradisa Paoly indray mpandeha. Nefa be da be ny nahazo vision tamin'ireo satria manino tsy tia ny basé amin'izay tsy izay mihitsy mifototra ny fanovanao. Tsy resaka hoe nakany amin'ny elo nakany amin'ny enfer ary be da be mpandaingy. Za miteny anareo fa be da be mpandaingy. Miteny ianao hoe tany amin'ny elo fa za miteny ianao fa za efa nalala ny elo taloha rehefa mamaky baiboly. Fantatro. Maizina any izy izy Andriamanitra. Tsy ahita mazava tsy mandrakizay ireo. Maizina any. Satria Andriamanitra mazava ny elo dia tsisy an'Andriamanitra any fa ny Satana maizina any zany. Mazava. Rehefa maty Lazarosy dia maty le mpanan-karena dia izy meo rano ao izy irao Lazarosy tany amin'ny elo izy andefa rano aty amiko aty. Satria maninona moa satria tsisy rano any. Satria maninona ny rano dia tenin'Andriamanitra, ny rano dia Jesosy Kristy tompo. Tsy any izy. Tsisy rano any, maina any. Ny fatezerako izy mirehatra ka tsy any fiaina tsita, misy afo any. Jesosy miteny misy any kakany tsy ho faty ary ny afo tsy azo vonoana. Misy an'izany any. Satria ho fantatsika fa tsika izao dia hovana toy ny ray mpimaso izy ny baiboly ary ny maty tsy ho faty tsony, ny loha hovaina dia na ho any paradisa anao na ho any amin'ny elo dia miova dia tahaka ny nofinao ihany io jerevy rehefa misy maty na mahafatim-bidy dia mihinana le nofo dia misy olitra fa ianao any tsy mety maty dia misy olitra mihinana foana ianao, ny masonao misy mihinana. Tsika io anie sao dia averinao fa tonga ho azy ary ianao eto amin'ity tany ity oka averiko aminao kely. Sao dia averinao fa tonga parazara
hoe avy tamin'ny bing-bang avy tamin'ny rajako hatramin'izao mbola rajako ihany ary efa maty efa en voie de disparition izy manam-pahaizana fa za miteny fa tsika izao ny en voie de disparition raha vao tsy mitandrina zany nitoriana ankehitriny dia liny ery ny olona lasa mandeha makany tonga ao ianao fahalalana ny hainao eo mivaova kely ianao entiny hafanampo nisy teny anankiefatra nitorian'i Jesosy raha izy nafafy teny amin'ny tany tsara teny amoron-dalana tonga ny devolona akasa ny sasany izy teny amin'ny tany marivo teny ambony vatolampy inona dika ny tany marivo zany hoe ilay tany marivo ny tany dia ny fo ny eo ambany eo kay mafy be mihitsy fa ny aty falifaly fotsiny nandray ny teny dia ohatran'izay ihany koa rehefa maheno ohatra zany ianao fijokona vavonay dia falifaly ianao tany-po fa tsisy fivapo tsisy repentance tsisy fibebahana teny fahindrena Paul dia miteny mihitsy hoe tsy tamin'ny teny fahindrena nitoriko anareo ny azo fijalian'i Jesosy teny fahindrena le style Joyce Meyer miala tsiny fa be da be mihitsy amin'izao amin'ny Ritz RX sy ny karazany feno eto le mampahery anao reny ny teny fahindrena vitanao io mila mezaka ianao mila mandray fanapa-kevitra mihitsy ianao amin'ny fanovana ny fiainanao tsisy azo fijalian'i Jesosy mihitsy amin'izao dia tsisy famonjena tsisy fahalalana ny tompo za miteny anareo raha tsy azo fijalian'i Jesosy nareo tsy alalan'Andriamanitra zany teo amin'ny azo fijalian'i Jesosy daholo ny sion fahamarina ny fitsarany ny fitiavany izay ho hitantsika rehefa avy eo ary tsy maintsy miverina amin'izay tsika nitoriana amin'izao dia resaka arena any am-pitoro teny any izy miteny an'izao mihitsy hoe ny olona ho izy tsy mety voky arena zany hoe ianao zao raha ohatra hoe manana karama ianao ohatra ataontsika hoe ray hetsy za rangara mba te azo roa hetsy tena mitako hoe milamina amin'ny fiainana za mitenanao fa mahazo roa hetsy ianao mbola tady telo hetsy baiboly zany mampandaingana reo raha ohatra ka miteny hoe tsy zany baiboly zany mpitoro teny fa tsikika kely tsika izay mitady arena tsy haiko izay tadiavinao eto aloha hoe arena mpitoro teny jerentsika kely zay mpitoro-teny toko fa 5:7 mpitoro-teny toko fa 5:7 naran'i Jesosy izay tia vola dia tsy ety voky vola ary izay fatra piti arena be dia tsy mety voky ny fitombony arena be fa zava-poana koa izany raha mitombo ny fananana dia mitombo koa mipinana azy ary inona ny soa azon'ny tompony afa-tsy mijery maso azy fotsiny maro ny tony-maso mpiasa na oman-kely na oman-be fa ny abeany anana manan-karena kosa ny tsy ahitany tory misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia izy izay tsy tadidiko miteny izao izy misy fahotana roa izy ny ataony oloko na fohy aloharano velona izy dia nangady loharano tsy mahatandrano antsika ka mangetaeta lava ampanantenananao ny amin'izao ny fitoerinandro anatsara ny fiainanao amin'ny heritaona mbola misy fitoerinandro indray amin'ny roa taona mbola misy fitoerinandro indray ampanantenananao amin'izao ny délivrance mahery vaika be mbola misy foana isan-kerinandro tsy afaka etaeta amin'io ianao izay ny mahatonga Jesosy mipetraka teo amin'ny vehivavy Samaritany tsy afaka etaeta izy satria naninona raha mamaky ny tantara ka dia nanambady indimy izy indimy nangeteta tsisy fiainana fa nenina nozy izy ny tompo dia mifarany amin'izay mifampito ny fandresana teto tamin'ny heriny Jesosy nanome loharano velona tady fitsarana ve ianao izany teninao fa za efa mba tanora ihany mbola tanora moa izao fa nitady zavatra maro fa nataoko daholo fa ndray arivo izay rehefa tena nena amin'ny tompo tsoroko anareo afa-po tsy mitady zavatra hafa-tsona tsy haiko izay mpanantenan'olona anareo eto fiadanana izay mantsy ilay mpanantenana amin'izao ilamina io hiadantsika jerevo masinao jerevo manamazy ve tsika fa tsy mahita izy ny baiboly manatsofina fa tsy mandray misy fiadanana ve zao Madagasikara misy fiadanana ve zao ny zavatra mpanantenainantsika ilamina be io tsisy an'izany tsy haiko hoe baiboly taiza mivakindry zareo fa raha ny baiboly mivakiko dia zao any am-parany ihany isy andro mahory ny olona ho tia tena ho tia vola mpandoka tena tsy manozy raisy reno be da be
misy fahasahirananao izy amin'ny andro farany, misy fahoriana amin'ny tany maro samihafa. Tsy fiadanana zany. Jesosy rery ny tena hoe fiadanako no meko anareo tsy tahaka ny fanomezaka an'izao tontolo izao ny fiadanako, ka ianareo ny fiadana zao tontolo izao io toriana amin'izao io efa tsy tompontsony aho. Raha mamakytsika amin'ny apokalipsy toko faharoa amin'ny eglizy farany toy izy Jesosy nivelan'ny trano, zany efa tsy ampiangonana tsony mandondona, efa lasa vahiny, efa hafa ny tompony, mpitondra fiangonana ny tompony. Zay ny mangeja atsika. Aokatsika maky baiboly zareo tsy arena mihitsy ny vahaolana ao atsika. Za mitenenareo jereo ny za taloha nisy taona tena hoe zany ny teritreritrako fa tateorina efa tsy zany intsony. Tsika maneritreritra mantsy hoe jere fotsiny misy olona zao ohatra hoe mpinamana efa misy fantatro ohatr'izany mpinamana fa kahazo tsara miresaka tsara nanakatao tampoka le anankiray fa tsy namana tsony miarahaba fotsiny sisa tsy za zay fa misy namako tratran'izay ny arenanao zany manimba anao io jerevany hoe mpitondra antsika io olona tsotra ihany ny sasany fa rehefa tonga teo anka poirina mafy dia mafy vao tafiala teo tsy fantany tsony ny manodidina azy. Ny antsika dia manisan'andro zay ny finoana mana isan'andro rehefa manomboka nanangona be tabe zanak'Israely dia lasa nasiso mana isan'andro raha mamaky baiboly. Dikan'izany rehefa mitombotombo io arenana io dia manomboka lasa ratsy ianao, ratsy toetra, miavonavona, maloto, tsy tiany Jesosy zany. Dia meny mana isan'andro ianao, zay ny finoana. Raha zavatra be tabe io tsisy finoana tsony. Fa tsika mila mipetraka amin'ny finoana. Ny finoana dia miasa amin'ny fahalemena. Zay daholo mahatonga ny fahasahiranana kristiana. Dia mitsoerana anareo fa amin'ny fahoriana be zay ilay terenina teto tamin'ny herina. Amin'ny fahoriana be ny idirana ny fanjakan'ny lanitra. Mbola verina andrim-pandresy tsy mipetraka eo ambony latabatra io isan-kalahady miady tsika. Ankehitriny mantsy tsika efa tsy miady tsony tsy vonona mihitsy ny anatrika amin'ny fiainana miaraka amin'ny tompo. Mpiady anie jerevo ry Abrahama ny 300 lahy nanafika mpanjaka 5, Davidy zany mpanafika zany lehilahy. Ankehitriny tsika efa mivadika ilay izy, vehivavy zao no lasa mpiady mahery, lehilahy tsy hita. Taloha izy nataon'ny Sara sy ny vehivavy tamin'izany tompoko. Ankehitriny lehilahy efa lasa mon bébé, efa lasa zazakely, efa safosafona fotsiny. Tsy lehilahy ao amin'ny tompo sady tsy lehilahy amin'izao, tsy lehilahy, tsy miady. Za tsy miteny hoe lehilahy hoe tafika miala tsiny, fa ny fahavalontsika tsy tafika sao dia tsy fantatrareo. Menarahana izy ny baiboly tamin'ny voalohany, fa raha mamaky tsika any amin'ny apokalipsy dia dragon, zay ny fahavalo, diavoly. Ary tsy basy ny mahafaty an'io. Raha vao tsy miary mihitsara tsika amin'ny Jesosy dia misy manifestation kely dia mitsoaka. Kristianina amin'izao zany kristianina lavitra dia lavitra dia lavitra dia lavitra dia lavitra tamin'ny andro asan'ny apôstôly. Raha ho avy ny zanak'olona eny amin'ny ranon'ny lanitra moa hita finoana ve izy? Zay ny tenenin Jesosy. Tsisy an'izany. Ny olona mino an'Andriamanitra amin'ny vavany, amin'ny vava daholo. Mbola tsy nahita na anontany olona ianao ve mino an'i Jesosy? Mino aho izy. Mino an'Andriamanitra, mino aho. Zay. Ty fireneny ity manajam-bolona izy fa ny fony kosa lavitra satria manino mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Efa lasa tradition. Ny dadanay efa mialatsiny Luterianina ka. Dadanay efa mialatsiny FJKM ka. Dadanay efa mialatsiny. Tsy haiko daholo izay tononareo. Mila tao an'izao, mila tao an'izao, mila tao an'izao. Voateraka natao batisa. Seconda natao confirmation. Nataoko daholo izay atanatohatra rehetrarehetra tao amin'ny resaka fiangonana lehibe. Za mitenareo tsy nisy nahafantarako an'i Jesosy na ny ray azy. Na ny ray azy. Fa maninona moa ny azo fijalian'i Jesosy hiditra amin'izay tsika. Miteny izy eto hoe ny jiosy izy mitady famantarana, jetlisa mitady fahendrena. Dia mety hiteny aminao koa ianao zao mitady inona zao tonga eto. Mety hoe tsisy, za tena tsy niasa mihitsy, tsisy asa fa krizy ny firenena fa zay moa ny tenenina amin'izao hoe Jesosy mampilamina fiainana dia tonga eto Zany ianao zany tsy hitady ny tompo fa ianao zany hitady asa.
ianao zany mety hoe mety marary mety tsy dia miforma fa zay koa ny atongavaka eto fa manasitrana hono ny tompo e nao koa zany tsy mitady ny tompo fa hitady fanasitrana mitady anareo izy satria nihinana mofo fa voky tsaonona fakitsika kely zavatra tantaraintsika zao ny zavatra efa nenany tompo tamin'ny fotoana androny tsaonona toko favalo tsaonona toko fahinana azafady andiny fahinana amby roapolo ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mitady anareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nananareo ny mofo fa voky ao maro koa dia nisy an'izao nisy nisitranin Jesosy daholo ilay olona dia lasa izy nakany tany foana tonga amin'izay Petera nitady azy dia izy Petera hoe ny olona rehetra izy mitady ianao dia izy Jesosy zaho izy tsy maintsy mitory teny any amin'ny tany hafa koa zany hoe ny olona mitady an'i Jesosy no le famantarana fahagagana fanasitranana fiadanana intéressé satana ny teny an'izany mihitsy tamin'ny Job tamin'Andriamanitra tamin'ny Job hoe moa izy tsy fanantenan-dravatra va nilain'ireo olon'ireo anao ry Andriamanitra nilain'ny Job anao dia jereo anie zavatra ataontsika vavaka zany tsika zany teninao fa vitsy zany mivavaka tena hoe sitrapon'ny tompo zany zay mangataka rehetra tsy valian'ny tompo io sao dia gaga ianao ny reniny Jaona sy Jakoba nangataka zavatra tamin'ny tompo ahoana izy rehefa tonga any an-danitra any dia mba alao izy zanako lahy hipetraka ato aminao dia zanako anankiray hipetraka ato zany akavanana sy akavia zany hoe misy seza fendrianana dia mety hoe premier ministre ny ray dia ny ray mety vice président zay ny vavaka nangatana mety ohatr'izany koa tsika ahoana ny tranoko izay Jesosy ahoana raha tonga any an-danitra any manao ahoana na eto tany vavaka antsika rehetra zany teny anareo matérialiste ataontsika ohatra ny dadabe Noely ny tompo misy matsotra zany ny zavatra toriana amin'izao eto aty daholo izay problème anareo any dia soratana amin'ny taratasy dia izay tondram-bavaka azy zany rehefa andeha izay nisy olana anatinaty izy ametra ao tanina izy fa misy olana dia tonga dia miteneniko azy tsy mpanao mazia zay tsy zany mihitsy io tsy ohatr'izany mihitsy ny fiasan'ny tompo hoe ny tompo miasa miteny aloha amin'ny tenin'Andriamanitra nazahoana finoana ny toriteny ozy izy dia ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary tonteny dia amin'ny Kristy fa tsika tsy mirara ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa tonga dia le eno eo zay daholo mahatonga ny mialatsiny ny tatarabe ny tiktakdo zavatra be dabe eno eo reny tsy miandry fotoana ela fa amin'ny Jesosy raha mandinika reo ny tantara rehetra misy temps misy fotoanany i Abrahama 520 taona tompo vao nahazo any Isaka Josefa 720 taona vao lasa premier ministre ny mpianatra Jesosy niaritra 3 taona zay vao nisy fruit nisy vo niova fo Mosesy 70 taona vao lasa nanao n'iny asa iny dia tsika ahoana tsika mangataka androany dia azo androany satria ela be ny fiasan'ny tompo dia tena oatra makamy be zany miaraka amin'ny Jesosy zany fa ela loatra fa lokony ilay tonga dia zao dia anka jerevo anie ny firenentsika jerevo ny firenentsika any amin'ny tsizy zay ny fiasan'ny tompo zay misy fotoanana fa maninona ny azo fijalian'ny tompo hiditra amin'izay ny azo fijaliana mety misy mieritreritra hoe be dabe mantsy amin'izao rehefa tonga mipaka dia sasany milanja azo fijaliana any Jerosalema antsika mahita an'izany sasany mialatsiny za tsy te hoe anakihana fivavahana hafa hoe mitondra sapiledy hoe ao misy azo fijaliana tsy izany ny azo fijalian'i Jesosy tsy izany mihitsy fanompontsampy zany fanompontsampy moderna zavatra tsy fantatr'olona dia zao Andriamanitra izy dia fitiavana ary zay mahatonga ny olona manaonao foana fitiavana Andriamanitra fa tena fitiavana be misy dia manao zay tiantsika atao amin'izay tsika za tadidiko misy tamin'izaho mbola tsy tao amin'i Jesosy nisy nitory an'i Jesosy any dia hitako ihany hoe ohatr'izao ny elo zany le misy olona le mitory ny any amin'ny elo ohatr'izao ny tahaka io mantsy zavatra efa niseho talohany hoe resaka hoe nitsangana tamin'ny maty sy ohatr'izany dia tamin'izay aho izy isika tsara hoe zaho raha tonga amby Jesosy fitiavana raha ikikika be ao avy aho tsy sory ny ala tao mialatsika efa nisy an'izay eritreritra izay sy nareo tsika zany
ny anterehantsika foana nijerentsika fitiavan'andriamanitra fitiavan'andriamanitra fa zany tena fa andriamanitra tsy fitiavana rery tsy mamaky ny baiboly ny olona mitory fitiavana fotsiny amin'izao ary ny fitiavan'andriamanitra io tsy voavalinao io a raha tsy mamaky baiboly ianao ka mila ny fanamasin'andriamanitra zany etrehtra hoe tian'andriamanitra satria nomeny 4 be a tian'andriamanitra satria tena ny lamina be tsy isy fahasahiranana mihitsy atao tokantrano za kosa tsy tian'andriamanitra fa fijaliana be ny mahazo ahy Joba ve tsy tian'andriamanitra jerevana fijaliany Joba nananjanaka fito izy maty ndray andro ny arenany rehetra ringa ndray andro nefa andriamanitra ny tombadika an'izany motsy ny soa ihany va ny azotsika amin'andriamanitra fotsy ny ratsy koa andriamanitra mitsara izay ny adininy olona andriamanitra masina andriamanitra marina miaraka ireo ny fitiavana ozy a tsy miara mifaly amin'ny fahamarina miara mifaly amin'ny tsy fahamarina fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa zany hoe ny fitiavana sy ny fahamarinana mifanomeno amin'andriamanitra andriamanitra zany tsy izy an'izany hoe tiako fotsiny tsotro izao ianao dia ohatra ianao nanota dia misy sazy izay ny fahamarinana toetran'andriamanitra zay azanareo andriamanitra koa mitsara izy ny baiboly nanorenany seza fiandrianana izy izy a dia niny fitsarana sy ny fahamarinana andriamanitra zany dia mitsara zany tsoroko anareo a tsy eto amintsika io tsy ohatra tsika io tsara ianao dia mandovola ianao dia mivoaka atao tsy marina zany izy izy tsika dia tsy andriamanitra zany vo tsy marina fa andriamanitra sady marina andriamanitra sady mitsara mandehana dia ny tanora dia mbola tanora ianao dia aoko fantatrao fa hoentin'andriamanitra ho tsarainy ianao amin'ny zavatra rehetra ataonao tsika tanora tsisy adiny io voakely mandra-pahalehibe mandrakitiny androany sao dia mieritretsika hoe za kosa aloha tsy ohatra ny tsy haiko iza ohatra Hitler na Remenabila tsisy marina na dia ray akory azy samy efa mpanota anokely sisy toko fahena izy dia miteny izao mihitsy hoe ary hitan'andriamanitra izy ny fisaina ny fony zanak'olombelona fa isan'andro dia ratsy ihany mandritry ny andro tsika mipetraka io sao dia mieritreritsika hoe marina ohatren'andriamanitra izay natonga ny Joba nisy an'iny fitsapahana iny satria nieritreritra ho marina izy satria nanino satria izy rehefa avy manota ny zanany avy manao fety dia lasa izy manao sorona mivavaka tsara izy mandeha araka ny tokony izy mitsara ny adiny rehetrarehetra izy marina ka tsy ny olona marina miditra any an-danitra fa ny olona mpanota izay ovela heloka ary Jesosy niteny mihitsy tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa marary tsy avo antso marina fa ny mpanao tebebaka zany hoe raha nieritreritra ho marina Joba tsy tafiditry ny lanitra fa olona diso a mahazo famelan-keloka olona diso a mahita ny antsony azy fijaliana fa ankehitriny tsika tsy toriana antsony hoe olona diso fa olona mahery olona mavita azy olona champion izy raha tantely zay ny toriana ankehitriny any ka tsisy mieritreritra ny tena no diso tsony tahaka ny Adama sy Eva anie tsy diso mihitsy vao nytenen'ny Andriamanitra Adama hoe efa ninanao ve ny azo amisa tsy zaka Eva ono Eva iny ty ataonao ty tsy zaka mena rano marina foana raha olombelona marina foana raha vao fo marina no etonareo anatrehan'ny tompo tsy ahita ny famonjeny nareo tsy ahita ny Jesosy nareo tsy ahita ny azo fijaliana Andriamanitra marina Andriamanitra mitsara Andriamanitra masina dia izao nefa Andriamanitra tiatsika io anatrehan'Andriamanitra zany dia izao ny zava-nisy raha ny lalàna izy ny fitsarana dia ho faty ianao raha ny fitsarana dia misy sazy eto amintsika zao ny fitsarana dia misy atany mora misy tsy afa izay ny sazy matozan'Andriamanitra misy fitsarana dia misy sazy eo dia izay ny antony asiana hoe elo azonareo misy olana eto tsy tratra ny fitsarantsika olombelona mandoha vola any izy ro manaka atao be da be reo maty amin'izay izy a dia ny anazy zany ny netiko satria misy matsy finoana sasany manao hoe tsisy izy ny elo tsisy ny elo izy fa rehefa maty ny olona dia vita tsisy an'izany tsisy an'izany zay mahatonga n'Andriamanitra amiteny hoe niantsoandro fifadikanina izy any amin'ny Jeremia miantsoandro fifadikanina izy nefa kanjo indrisy zany fisotroana fifaliana firavoravona satria ozy izy hoe aoka tsika hifaly sy ravoravo satria rapitso dia ho faty zany hoe nisy olona naneritreritra an'izany aloha atao ihany ty fa ho faty ihany ary be da be ny olona manana an'izany samy ho faty araroto indrindra tsika tanora araroto rangaha fa
indre-pandeha ny meny atao tany eto e dia izy Andriamanitra tamin'izay hoe tsy ho voavela mihitsy ny fahotanareo tsisy dika ny fitsarana ary tsisy dika ny fiainana raha ohatra izany samy manao ny ataony daholo ny olona dia korotana ny hafarana fa misy ny fitsarana ary dia miteny anareo nisy manam-pahaizan'izay Blaise Pascal tsy haiko izy ohatran'ny Niova Foy tateo aoriana hoy izy raha eritreritra izy tsika ka tsisy ny elo aleo izy mieritreritra an'izao hoe misy ny elo satria fahafatesana indre-pandeha ihany so rehefa tonga any tsika dia hiteny hoe kay nisy ihany ka izy ity nefa mandrakizay raha ohatra ozy izy ka tsisy tampoka izy ara-pasoa ara-batsara fa raha misy izy nenina mandrakizay ozy izy ny atsika fa misy ny elo ary ny baiboly milaza an'izany baiboly milaza an'izany fa ty ihany inoko fa za tsy mino reo olona be da be nitsangana tamin'ny andro fahatelo reo ty ihany ny ana dia ty efa milaza fa misy ny elo be da be verset momba an'izay any amin'ny Esaia Jeremia be da be Jesosy ary efa niteny an'izany koa misy ny elo dia raha ny fitsarana zany hitotona amintsika izay diso mandrakariva ianao zako taloha ary niditrako be da be nataoko daholo dia Andriamanitra marina ka Andriamanitra tsy afaka hiteny tiako be misy fa dia avodrako fotsiny amin'izao nefa za naratra fon'olona za niady taman'olona za ny fotoana nangalatra nataoko daholo zany dia ireo olona rehetrarehetra ny teny hoe raha deonatrehany noentina tany amin'ny fitsarana zany le olona nangalariko noentina teny amin'ny fitsarana le olona mivonoko dia izy le mpitsara hoe tiako be misy fa velako fotsiny amin'izao dia izy le olona hoe miangatra rangaha mpitsara azonareo dia Andriamanitra ohatrany Andriamanitra tsy miangatra zany fa imisa dia voaheloko ary ny sazy onero ary ny akoatr'izay maty raha ohatra ka namono olona dia mila maty ary efa namono olona satria ny baiboly miteny raha makala ny rahalanao ianao raha makala olona dia efa namono azy taomponao ianao dia tsika vetrehitra hoe marina be jerevy daholo raha misy écran eto asian'Andriamanitra eto daholo ny anatin'ny fotsika ray manontolo eto mivoaka daholo tsika voaka daholo tsika satria hitany tompo daholo eny fotsika zay mahatonga ny baiboly miteny hoe aza manany amin'ny inana nina fa aoka ny fivavahana mba mifonana ary misaorana no entinareo mangataka fangatanareo amin'Andriamanitra zany mifono io tsy hoe indre-pandeha bon famporitoto ianao dia milamina be arakaraka ny diranao milalanao amin'i Jesosy izy tsy maintsy mitombo ianao tsy maintsy midina dia arakaraka ny tombony dia hitanao hoe kay zao koa kay fahotana kay le mitena mahery amin'ny olona kay tsy tiany be da be dia maloto tsika zay mahatonga Jesosy nanasa ny tongotry ny mpianana satria eto amin'izao tontolo izao dia ny sasany ny tonga fa mila tsika mifono amin'i Jesosy dia natrehan'ny lalàn'Andriamanitra no fitsarana dia inona natao voeloko faty zako ianao raha nisy olona zany ohatra hoe namono olona dia tsy maintsy any amin'ny elo ny hafarany tsy maintsy any amin'ny elo ny hafarany zay ny fahamarinana zay ny fitsarana dia eo amin'izay ilay fitiavan'Andriamanitra inona nataon'Andriamanitra amin'izay izy nareo nidina izy dia nataony tamin'ny tenan'ilay sazy zay ny azy fijaliana raha ohatra zany ka nisy mpitsara dia teo amiko teo dia izy le procureur za izy tsy afaka andefa nyity misy ty amin'izao fa otrinona le onitra zao tsy haiko izay niteneniny teo dia nidina dia inona koa mila kapoka 5 dia nikapohana izy inona koa mila ty afina koa fa nanelak'olona dia ny felahany daholo tsy haiko daholo izay mety hoe zavatra nataoko sy ny zavatra nataonao dia tena nataon'Andriamanitra farany indrindra raha maka Isaia 3:20 tsika Isaia 2:20 dia miteny fijalian'i Jesosy farany mafy io tsy misy takan'i Jesosy raha fijaliana satria ny zavatra nataony olona 7 miliara sy izay mbola taloha tany dia nyraisiny tamin'ny fotoany voalohany sazy tsy afaka miteny intsony zany ny mpitsara izay tenany ihany Jesosy any nitsara antsika hoe tsy marina aho izy satria naniny efa nalohako le izy inona kay nenao efa voaloza izy dia izay natsoina hoe azo fijaliana zay le izy ho an'Andriamanitra voalohany zay mahatonga baiboly ka rehefa ao anatin'i Jesosy ianao zay ny finoana Jesosy zay ny finoana azo fijaliana hoe rehefa ao amin'ny tompo ianao zany dia afaka ao amin'ny tompo ihany misy fahafana sy fiadanana zany ao amin'ny tompo ihany misy famelan-keloko zany ary ny famelan-keloko an'Andriamanitra tsy hoe isaky ny alahady reny dia voavela ny eloko ao voavela ny eloko ao tsy zany io tsy zany io famelan-keloka rehefa ao anatiny rehefa manaiky an'izay ianao mibebaka repentance fiovapo fiovan-tsaina niova ny saina nody ny saiko izy le zanakadala ianao le zanakadala misy mantsy olona toriana misy olona zay toriana izy fa
ny fony izy fitanareo izy ny antony fonany dia mba hireglen'le problème tsy zany mihitsy io zany za ohatra zay nisy fotoana hoe tratra ny zavatra be da be tamin'ny fiainana zany fahasahiranana resaka noho ny fahotana sy zavatra oatra zany tady lalana tsy misy dia nisy olona nitory an' Jesosy dia ao an-tsaika any Jesosy mifedana dia tonga ao amin'ny tompo aho zany fa zany tenareo fa tamin'le conversion zay tsy neritreretiko tsony zany resaka problème mako zany fa tena za sy ny tompo rery io dia ny resaka fahotako meko azo daholo ary be da be ny nanao an'izany androany zany tena hoe ajanony mihitsy ny olanao ajanony mihitsy zay problème many fa ianao sy Jesosy ahoana raha maty ianao azo asa ary ianao androany dia ahoana maty ianao rapitsy dia ahoana tsy voavela heloko satria zany nitoriana ankehitriny ka mba ilamina ianao azo asa na azo asa amin'izay le olona dia maty rehefa aveo regleo ny fiainanao amin'ny tompo regleo ny fahotana fibebahana be da be ny kristiana amin'izao fa ny kristiana amin'izao saritsarony tena mampalahelo tena mampalahelo mialatsiny fa raha vakitsika ty baiboly ty ny famasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra zany teninareo fa be da be ny mihitsy zay mahatonga Jesosy ny teny hoe maro izy nylazamiko amin'izany fotoana zany tsy efa nanao an'ity ve zay tsy efa nira ve zay tsy efa nanao mpiandry ve zay tsy efa nandroaka démonie ve zay fa izy tompo hoe tsy fantatra reo na viaiza na viaiza surprise ary tsy miveriny indrem-pandeha fa indrem-pandeha tsy miveriny fiarana amin'ny tompo zany tsy kilalao indrindra tsika tanora tsika tanora dia manasa mihitsy tsika tanora satria betsaka ny tompo mila soldat ohatra ny Timoty miara-mila tsara ny tompo fa ankehitriny ny tanora lasa manao kilalao mihira daholo satria mihira zao ny malaza gospel za tena allergique amin'ny gospel fa manaraka mbola zavainareo hoe maninona moa tsika zany tsy makataka an' Jesosy fa makataka olona Kirk Franklin angalantsika tahaka sy mpanakanto rehetra any an-dafy any dia hoe tsika eo amin'ny tompo amin'izay dia ty Jesosy ny zavatra ataonay ho anao fiderahana tsy mila an'io Jesosy tsy mila an'izany ny tompo tsy mila an'izany mihitsy Jesosy sady ny gospel zany filazany tsara l'évangile tsy hira mihitsy io fa ankehitriny lasa hira le izy dia inona ny dikany azy fijaliana amintsika amin'Andriamanitra izy zany dia fitiavana satria misy ny fahamarinana misy ny fitsarana tiatsika izy hitanareo ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny Israely sy amintsika dia tahaka ny lasy vavy teneny foana rehefa mijangajanga ny zanak'Israely toy izy hoe jangajanga izy ny zanak'Israely nanompo amin'ny bala na nanompo sampy nisy fanekena mantsy ao koa fantatsika ny dikany fanekena alliance mariage amin'Andriamanitra inona ny alliance izy tsika amin'Andriamanitra mety any am-piangonana dia masinina tsy izany ny baiboly ny alliance efa misy raha latsaka sang Andriamanitra zany nanao fanekena tamintsika tamin'ny Adama sy Eva voalohany indrindra nisy biby nyvonoiny tao satria raha ny fahamarinana sy fitsarana efa niteny izy hoe ho faty ianao raha hihinana an'io dia maty izy aloha satria nisiraka tamin'ny maty ara-panahy fa aveo nisy nyvonoiny tao tsy Adama sy Eva nyvonoiny maty any izy fa tateoriana fa nisy biby tao satria mbola tsisy fahafatesana taloha zay le sazy zay le fahamarinana dia aveo koa izy amin'ny mampitsara azy izy ampahory dia ampahory dia anao azy izy raha hiteraka ianao nisy fitsaranana izany nisy sazy zany dia Adama koa ny teneny hoe ny atsembohanao ny hinananao nisy fitsarana zany nisy sazy zany satria marina Andriamanitra zany tsy mivazivazy fahotana zay afafin'ny olona mijinjaina ozy izy sao dia tiatsika foana ty hoe fitiavan'Andriamanitra tsy zany io rehefa mivoaka ny zanak'Israely rehefa mivoaka ny tany Egypta dia nisy raha koa tao ilay zanak'ondry iny nisy alliance zany dia ankehitriny atsika Jesosy Kristy tompo zay ny antsony hoe fanekena vaovao io tahaka n'le lasy vehivavy mialatsiny resaka kely an'izay lasy vavy première alliance rehefa miaraka ry zareo amin'ny fanambadiana dia misy raha latsaka ao zany hoe nomen'le vehivavy azy ny ainy zay ny tena signification nisy alliance dia raha ohatra izy Andriamanitra ka hoe anetrano ray aman-dreny raha vehivavy ka tratraminao zany dia coupable de prostituée zany hoe mijangajanga varitena raha ohatra izy ka le lehilahy lasaka ny savily niaranandro tamin'ny vehivavy tany tany dia tsy maintsy honerana izy ozy izy dia tsy afaka miala aminy izy amin'ny fanambadiana tahaka an'izay zany fiarahana dia izao eo anatrehan'ny zanak'Israely sy tsika
nisy ny alliance nataon'Andriamanitra, nisy ny fanekena, nisy ny raha tahaka mpivady. Zay mahatonga hoe mpanaonao mivadanao izy any amin'ny Isaia, Jehovah tompony maro ny anarana. Zay mahatonga hoe tsika dia fofombatin'i Jesosy rehefa ho avy satria nisy alliance, nisy aina tao. Any amin'ny Levitikosiana izy dia miteny mihitsy ny raha ozy izy dia ao amin'ny rano misy ny aina. Donc zany rehefa nanome raha Jesosy ny dikan'izay dia nisy aina, ny vy. Ka tsy fiampafolo-karena no nilain'i Jesosy ianao tsoroko aminao zany fa ianao mihitsy zay le izy, zay signification. Dia amin'ny couple io rehefa miaraka, rehefa mandeha, rehefa mijangatsanga any raha vehivavy manao an'izay tiany atao any dia mafana be ny tension, mafana ny tokantrano, dia manino misy amin'izay ny divorce. Fa zao ny zavatra mahagaga any amin'ny Isaia 5:10 izy Andriamanitra hoe aiza izy ny taratasy ny saorako ny reninareo, miantso ny création sy miantso ny zanak'Israely. Avoay izy ny tompo raha misy any. Israely izy nijangajanga satria noho ny nataony ihany. Fa raha mamaksika ny Romana teo Andriamanitra izy tsy nahafony olony izay efa fatany raha teo. Zany hoe Andriamanitra zany isan'andro tranandro mijaly any amin'izany resaka le afa-boninahitra ny tompo tsoroko anareo zany. Satria ny olona aloha zany zanak'Israely tamin'izany dia lasa vonoiny mihitsy ny zazakely hoentiny eo amin'ny Moloka, Baal, Astarte. Loza ny fanekena taloha nataony tamin'Andriamanitra. Dia ohatrantsika miaraka amin'izao koa zany alohan'olona mpanompon'Andriamanitra ny tiany ka. Alohan'olona lehilan'Andriamanitra ny tiany ka. Fa ny tompo tsy ao intsony. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy tsika. Teo izy Andriamanitra hoe tsy mbola nao divorce. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny any amin'ny malaika ny alako ny saolo-ambady. Dia maninona raha izy mpianatra Jesosy no manao an'izany izy dia satria noho ny amafonfonareo. Fa tamin'ny voalohany dia tsy zany. Andriamanitra zany hatramin'ny mandrakity ny androany dia mibaby ny enatra. Zay mahatonga Jesosy ny azo fijaliana ny tsoroko nareo, ny azo fijaliana tamin'ny tompo fanginana. Tsy ny teny mihitsy izy nandrisy ny alina. Ny azo fijaliana ny rorana, ny kapohana, ny sorona ny akanjony. Zany hoe tena afa-boninahitra tanteraka Andriamanitra. Dia zay teny kirao zay raha misy lehilahy izy ka misy mampirafina ohatrany dia afa-boninahitra ny lahy. Zay mahatonga ny Baiboly miteny ny lahy, ny vehivavy izy dia voninahitra ny lahy. Raha manaonao foana vehivavy na ohatr'izay koa ny lehilahy manaonao foana dia manino afa-baraka le miaraka aminy. Dia nefitsika dia manao an'izany. Andro manalina dia midina foana Andriamanitra ny anaovantsika azy. Inona ny azo fijaliana amintsika raha fantatsika izay hoe amin'Andriamanitra izy zany dia nanome ny fitiavany, nanome ny fahamarinana, nanome fitsarana. Dia eo koa ny souverain fa ny souveraineté-n'Andriamanitra hoe tamin'ny alalan'izay zany natanteraka ny planiny. Zay zavatra mahagaga amin'Andriamanitra io. Zay ny mahatsitaka za tena tsy takatry ny saiko mihitsy ny tompo. Tena tsy takatro. Efa maninona tamin'ny alalan'izay ny natanteraka ny famonjena. Rehefa miverina avy any ny rahalahin'i Josefa, ny rahalahin'i Josefa nanomaritra azy. Rahalahin'i Josefa nanao anazy tao anaty lavadrano. Dia rehefa miverina amin'izay zareo dia mifona teo anatrehan'i Josefa. Toy izy Josefa hoe Andriamanitra hoy izy natanteraka ny planany tamin'ny alalan'ireny zavatra ireny. Zany nefa tsy masakana fotanao sy za. Zay no mahasarotra amin'ilay izy fa tompo. Zay koa ny souverain aminy. Ninona zavatra ataonao na fahafatesana io na ninona ao izy dia miara-miasa soan'izay tian'Andriamanitra. Dia mety gaga ianao na fahafatesana io na aretina io. Ninona io zany dia miara-miasa soan'izay tian'Andriamanitra. Baiboly zany. Dia aminao inona ny antsoina azo fijaliana indray rehefa raisinao zay. Ny azo fijaliana izy ny Baiboly amintsika dia mamono antsika. Ny ara-maty izy tsika dia ny ara-nalevina dia ny ara-nitsangana taminy. Ny ara-nombona tamin'i Jesosy izy tsika. Satria ny vahaolana aminao dia tsy ianao ilay miteny hoe za omeo za Jesosy omeo an'ity, za Jesosy mila an'izao, za Jesosy zay ny antsika rehefa mivavaka. Tsy izany no teny tompo fa tsisy za tsony io finoana tanteraka amin'ny finoana. Zay le izy. Maty ianao, mila maty amin'ny nofo ianao, mila maty amin'izao tontolo izao ianao. Ka na misy ohatra tôbila tsara tareo na misy telefaonina izay mivoaka farany tsy haiko izay ka farany, tsy midoboka amin'ny intsony ny fonao. Satria efa maty ianao. Ny azo fijaliana rery tompoko ny navita an'izay. Tsy mahita vahaolana hafa-faty izay vahaolana anareo zany dia tahaka ny vahaolana antsika rehetra koa. Dia izay ihany. Maninona raha tsy izay ny tena lalana andehanantsika. Fa tsika man tsy te ho faty io nofo io, tsy azo kasikasihana io za aloha tsy hanaovana an'izany rehefa mifamaly aman'olona. Nefa ny azo fijaliana fahanginana. Jesosy tsy niteny mandefitra mandrakariva. Tsy vitanao zany raha nofonao satria nofonao dia ao anatin'ilay nitenen'ny Satana hoe ianao no lohany. Zay no nitenen'ny Satana tamin'ny Eva. Ho tahaka an'Andriamanitra ianao izy. Zavatra efa talohany io zavatra toriana ankehitriny io.
sao dia verareo avy tamin'izao ny torinan'io io mampahery lavalava aza mialatsiny io mampahery lavatsika io zavatra taloha io toriana amintsika mantsy leo mba hery ianao lehibe ianao tahaka an'Andriamanitra ianao fa tsy izany ny azo fijaliana finoana amin'ny finoana finoana ao amin'i Jesosy Tompo ombona amin'ny azo fijaliana dia mijaly io nofo io marary io rehefa atao amin'izay marary tanteraka sitrapony tompo amin'izay ny atao any amin'ny baiboly miteny hoe fantatra izy ny ato koa fa ozaby izany sarotra be ny mampidina azy mafy atoka taranaka maditra izy fa nefa ny fiarahana amin'i Jesosy dia izay soumission la croix soumission fanekena fa diso miondrika anao zany za Jesosy tena ampy izay tompo tady lalana ny tady tarefa tsy hitako intsony ampy izay miaika tompo io natrenao fa diso ary manomboka androany dia raisiko ny fanapa-kevitra tsy haiko izay mety ho vokany tsy haiko izay mety ho zavatra miseho fa zay aloha zay ny fantako le zanakadala rehefa nakany an-tranony indray izy dia tsy niteny mihitsy izy hoe efa miverina zao fa dia aloha reglena amin'izay le sakafo ratsy be tary tsy izany fa zao ny teneny hoe nataonao mpanompo ary tsy maninona fa rehefa eto akaikinao fotsiny aho dia efa ampy izay fa zao ny zavatra nataon'le rainy meo azy miperatra meo azy ny akanjo ndao tsika hifaly any amin'ny Isaia toko fa 7 andro tsy diso dia miteny an'izao izy ampinono ny oloko izy izy lazao azy efa vita ny adiny ary nandray avy roeny noho ny fahotana izy izany hoe tsika nanota fa ny valy nataon'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompo fa raha vao Jesosy dia tsy izay mihoatra lavitra an'izay sady omeny fiainana mandrakizay nomeny fahamarinana maim-poana nomeny famelan-keloka maim-poana Jesosy zany zareo tsy mamenao zavatra kely tsika mitady fiainana Jesosy mame fiainana be ta be le vehivavy iny mitady rano isan'andro zany Jesosy miteny hoe za menao rano velona ny olona nandeha nitady mofo amin'Andriamanitra izy za mofinaina izy zany Andriamanitra mame zavatra mihoatra fa ny antsika dia le zavatra isan'andro eo ihany le zavatra kely ampy izay zareo ampy izay verena amin'i Jesosy verentsika amin'i Jesosy izay ny filazantsara izay ny toriteny izay ny fototra ny antsoina hoe finoana kristianina ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompo hitanao io any Genesis hitanao daholo io mandrapatonga ny apokalypsy ary mandrakizay dia io ny ankalazaina any raha makisika ny apokalypsy le zanak'ondry izy no mendrika mandray nihaja voninahitra fa maty izy misy fiderana be an'ny tompony any an-danitra any fa eto zao efa najanony olombelona le satria efa nitotofa ny fahavalo le rano efa rano malotony ao be da be ny voageja tarareo farao mpangeja mampinangeza ny zanak'Israely dia zao ny teneny rehefa tonga teo amin'ny teo Mosesy hoe mandehanao izy nareo ary manompo an'Andriamanitra fa zao aza mandeha lavitra loatra zany hoe tiany farao dia rehefa lasa lavitra loatra mantsy dia vototra ianao tsy hitantsony tsy tazantsony nefa ny tompo miteny hoe midira amin'ny lalindalina kokoa nao rehefa amin'ny tompo mila miditra lalindalina kokoa fa tsy superficiel leto fotsiny da avy eo indray izy miteny izavy moa nareo ny andeha dia hoe ny lehilahy lehibe so nareo lehibe mandehana fa ny zaza madinika ajanoana zany hoe rehefa tiany tenena amin'izany koa dia zao hoe tapatapana aza dia manompo an'Andriamanitra loatra izay ny mpatao mpangedy zay ianao tsy tia lalanyity za miteny fa raha mamaky baiboly ianao dia hitanao fahamarinana ary marina hanafaka anareo tsy handevo fa ny olona amin'izao tsy mamaky baiboly lany fotoana eo amin'ny tele isan'andro tantaram-pianakaviana isan'andro zavatra maro samihafa maliana antsika dia any amin'izay ka misy olona mitory zavatra kely ohatra ny sombitsombona fahazavana dia lasitsika iny le izy vakio ny tenin'Andriamanitra vakio ny tenin'Andriamanitra ary ny tompo ihany ny revele an'io dia ho hitanao fa mihitsana daholo ny zavatra rehetrarehetra ny anaranao hatrizay ny ainao hatrizay fa gaga ianao ka izao kay ny fahamarinana amaranako azy ty tany te fa hifarana sainy ny zavatra ny ambony izy izy Paoly jerevina zavatra manjony firenentsika jerevina ny andafy ihany dia tsy tia mihitsy ny vahaolana tsy eto tany ny vahaolana aza mitoky amin'izana fa Jesosy ihany
aza manorona eto, aza manorona tiako tenenina hoe trantsy ohatr'izay tiako tenena fa aza manorona fonao eto, aza atao eto mihitsy dia isy fanantenana eto ianao vao ozina izay mitoky olona ozy izy. Tsika mantsy mora mitoky olona loatra tsika. Fa nazara ny teny aminareo Jesosy ihany. Mety misy taona mety mihaona endala eny tsika tsy fantatra, mety zavatra mety mahazo mety ho adiniko tampoka na tsy fantatra dia hoe izy kay ohatr'izany. Zay aza matoky olona, aza horenana amin'ny olona ny fonao. Milatsaka iny dia milatsaka koa ianao. Fa ny tompo ihany. Zay ihany ny vahaolana mahomby. Tahaka nataon'ireo olona rehetrarehetra izay fao amin'i Jesosy, be da be izy any an-dafy ihany, eto amintsika koa dia be da be. Fa raha mihoatra amin'ny olona tsy izy, mihoatra ny tsiparifary. Tsiparifary izany dia tena ohatran'ny vary. Hoy izy Andriamanitra hoe alô izy eo izy fa mandra-taperan'izao tontolo izao izy izay vao tapahana. Izany hoe tsiparifary ilay kristianina sandoka. Raha mijery azy ianao dia tena kristianina io, paoziny kristianina, miteny Jesosy, be da be ny zavatra ataony kristianina. Ary izy ara dia mieritreritra ny tena koa fa vary. Mieritreritra ny tena izy hoe kristianina. Rehefa tonga amin'ny andro farany izy dia irana ny anjely dia atokany ny vary, dia atokany tsiparifary. Tsiparifary izany tsy azo hohanina fa mangidy. Tsisy vo izany tsy mamy, tsy azo hohanina. Ohatran'i Jesosy izany, tsy ohatran'ny mpianatra ny tompo izay nisy vokatry ny fanahy maro samihafa, fa mangidy. Voakasihana kely ianao satria tsy nitoriana aminao ny azo fijaliana satria nilazaina anao ho voalohany ianao dia mitroatra amin'izay ianao rehefa tsy voalohany. Ilay posta tokony izany azoko. Za kosa mba mahaiko. Zay ilay olona tsisy azo fijaliana izay. Azo fijaliana hoe ilayntsika amin'izao fiainantsika izao zareo. Raha vao tsisy an'io tsika, io fotsika io mafana foana. Mafana foana, voadona kely ohatra amin'izao andro efa somary mafimafy izao any anaty bus any dia efa masika, tezitra. Nefa ny azo fijaliana tsy miteny. Raha miasa ianao androany tonga faravoalany tsy nahazo karama, inona ny ataonao? Zoako mihitsy mahazo karama milahatra eny an-dalambe. Raha ny azo fijaliana izany mangina. Sarotra ilay izy zay ilay teneniko anareo fiainana amin'ny tompo, tery ny lalana makany amin'ny fiainana. Izay tsy tianao io. Ankehitriny mantsy tian'olona be ilay izy. Ireo mpaminany rehetrarehetra amin'ny ireo mpaminany rehetra ireo dia nitsoaka daholo an'izany hoe asan'ny tompo izany. Jeremia izao ny tenena izaho mbola zaza. Ry Jona moa dia tena nitsoaka mihitsy satria tsy moramora anie ny asan'ny tompo. Tsy moramora raha manaraka an'i Jesosy izany. Mosesy miteny hoe votsavava. Fa ankehitriny manaraka ny tompo daholo satria tsy Jesosy. Zay. Tsoroko anao fa misy Jesosy hafa. Fa kikitsika kely zay. Jesosy hafa mibe da be. Galatiana Korinthiana faharoa toko faraky amby folo. Andininy fahaefatra. Minaran'i Jesosy. Korinthiana faharoa toko faraky amby folo andininy fahaefatra. Minaran'i Jesosy. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy nitorianay, na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, ay tsara ny andeferanareo an'izany. Dia raha mako tsika any amin'ny Galatiana toko voalohany any, andininy fahavalo dia misy an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Galatiana voalohany toko fahavalo. Fa na izahay nanjela any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa afa-tsy izay fa nitorinay taminareo, aoko voaoziny izy. Araka ny voalazany efa iny no lazaiko indray ankehitriny. Raha misy olona mitory filazantsara hafa anareo afa-tsy izay fa noraisinareo, aoko voaoziny izy. Izany hoe misy filazantsara hafa, misy Jesosy hafa, misy toriteny hafa. Izay eo ihany Jesosy fa Jesosy tsy voaomby tamin'ny azo fijaliana. Tsy resaka fibebahana, tsy resaka renoncement. Fandavatena. Fa Jesosy tsotra, Jesosy laity, Jesosy cool, Jesosy micomprendre, mahafantatra Jesosy micomprendre. Dia izay ny filazantsara. Izay foana mampiorina, izay foana natonga ny Paoly ka hatramin'ny farany nanana fanantenana.
zay foana ny azy natany azina taiza ny lalana liany dia jesosy vombotany azy fijaliana ny nampiova olona zay ihany no mampiovanao zay ihany ny ampiova ny fiainanao ary raha tsy miteny ny fiainanao hoe rapitsy dia milamina be na azo zavatra ianao iova teny hitanao zany hoe tony zany raha minainao izy jesosy ny olana eo ihany fa ianao fonao tena misy fiadanana zay mehatra amin'ny fahalalana tsara rehetra izy ny tompo tony tena tony tsy haiko ny milaza azy zay ny solution ny akoatr'izay any an-danitra fa ty tany ty raha mamakina roa any petera hipokany izy ty apokan'Andriamanitra any farany any tsara iny amin'ny afo izy dia nefa etiny anaovantsika ny fiainantsika ray manontolo dia manasa antsika raha zay ianao vao nandray na eno hoe zay ny tena azy fijaliana dia ina manakana anao tsy manatona amin'i Jesosy fibibahana maiky fa diso raha efa nandray moa dia mahasoa antsika ny tena verimbirina dia mbola miverinao amin'ny tombo fontsika dia meko ny ao tsara ozy Jesosy hoe nareo koa vai mba te hiala mafy zany teny zany ozy ny mpianatra matsin'i Jesosy dia efa nitory Jesosy nanambary Jesosy dia ozy ny mpianatra avy hoe mafy zany teny zany iza ny mazaka an'izany mafy le teny teo iza ny mazaka an'izany tsy afaka hiteny mihitsy hoe alao fa tongoka raha lahy misy avy eo dia atao moramora kely raha lahy misy ohatrany sao dia tsisy olona tsony eo ampisabotsy helina tsy zay ozy Jesosy iza no anaraka mafy zany teny zany ozy ny mpianatra iza no mazaka an'izany fa Jesosy rehefa nytenen'ny mpianatra an'izany dia ozy Jesosy hoe nareo koa va mba te hiala fa tsy niteny Jesosy mafy be ve aleo fa amboamboarina kely ary amin'ny heriny fa ny fahamarinana tsy maintsy toriana fa ny fahamarinana manafaka anao amen raha mahatra miteniko nareo Jesosy dia ho mpianatra tokoa dia ho fantatrareo marina nanafaka anareo tsy ho andefo tsy maintsy milaza izay zavatra iainanay zay tsy maintsy milaza izay zavatra fantatray zay nanafaka anay zany ary anafaka anao koa raha mino ianao amen tsy maintsy ambara ny fahamarinana halleloia misy mantsy zao ny zavatra toriana dia zao hoe fahasoavana reraka miady reraka mitolona reraka ny tena hoe miady miaraka amin'i Jesosy dia fahasoavana rangaha dia lasa ambivily le fahasoavana raha mamaky ianao mijody ao dia hoe aviliny olona le fahasoavana lasa any amin'ny tsy fahasoavana dia tena hoe nanamandefitra ny fahotana zao anao dia fahasoavana rangaha ny ainana tsy miady ianao amin'ny fahotana dia fahasoavana rangaha io amin'i Jesosy tsy zany ny fahasoavana ny fahasoavana dia miady ianao fa ianao miady iny mandresy ianao satria manana n'le fahasoavana ao amin'i Jesosy amen zany ny fahasoavana tsy mitsoakady ny fahasoavana tsy hoe ny fahasoavana tsy manipy gan averiko tsara zay ny fahasoavana tsy manipy gan misy mantsy manoratra hoe ny fivavahana kristianina ozy miaraka amin'i Jesosy dia misy hoe tsy manao an'ity tsy manao an'ity manao an'ry tsy manao an'ry ataboy daholo zany ozy izy fa miaraka amin'ny tompo dia fahasoavana fotsiny rehefa mamaky ato amin'ity baiboly ity Matthieu 5:5 5:7 ny zavatra be da be nylazain'i Jesosy tao esory masonao raha masonao manafotoana anao tapao ny tananao raha ny tananao manafotoana anao tapao ny tongotrao raha ny tongotrao manafotoana anao fahasoavana fa ny fahasoavana miady miala amin'ny fahotana halleloia ny fahasoavana miaraka amin'ny azo fijaliana halleloia Matthieu 5:10 Matthieu 5:10 dia zao ny lazainy Jesosy Matthieu 5:10 andininy 12 Matthieu 5:10 andininy 12 hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka dia maka azy ankeriny azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany hatramin'ny Jaona mpanao batisa manomboka tamin'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny amin'ny teny frantsay izy dia hoe le violent s'en empare zany hoe mila violence spirituelle ianao raha iaraka amin'i Jesosy mila mandany filany nofo ianao mila mandany zao tontolo zao ianao mila mandany fijangajangana ianao mila mandany fahotana ianao mila mandany firaisana tsokombakomba amin'izao tontolo zao ianao
halleloia. Aza miaroaro amin'ny fahotana, rehefa ota dia ota, fa tsy maka arrangement amin'i jesosy, tsy maka arrangement amin'i jesosy. Tiako be misy ilay teny teo hoe jesosy dia fitiavana, fa ankoatra amin'ny mahafitiavana azy, jesosy dia marina, jesosy dia masina, jesosy dia mpitsara. Ary Andriamanitra tsy afaka manamarina ny meloka, ary tsy afaka manameloka ny marina. Andriamanitra tsy afaka manamarina ny meloka, ary tsy afaka manameloka ny marina. Dia noho izany na tonga azy hoe izy ihany ny tonga nitondra ny famonjena, satria tsisy marina afaka omelohana, ary tsisy meloka afaka ho amarinina. Dia tsisy afaka amonjy afa-tsy izy le marina ihany nidina amonjy. Halleloia. Tiana lazaina amintsika, aza varim-barintsika, aza mandefitra ny fahotantsika, aza milalao fahotantsika. Fa ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia rombana ary mipandrombaka mankazy ankeriny. Le violent s'en empare. Violent ve ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Violente ve ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Sa marefurefo, sa malemilemy, sa kanosanosa, sa mbola mamy atsy finy aroa. Fa mila violence spirituelle, zany hoe ny atonga anao violent hiazo fijaliana io no ampiasainao. Hoy le hira hoe iny lalana iny lalatsarotra miaraka amin'ny tompo, misy azo fijaliana olanjaina amin'iny lalana iny. Azonao ve famarina zany hira zany? Iny lalana iny miaraka amin'ny tompo lalatsarotra, misy azo fijaliana olanjaina amin'iny lalana iny. Tsy hirahiraina fotsiny ene zany hira zany, fa hira milaza fahamarinana zany. Hira milaza fahamarinana zany. Halleloia. Sika ve ny vahaolana amiko sy aminao dia vonony amin'ny azo fijaliana. Dia izay no lazain'olona fa adala ianao, satria adala be le resaka azo fijaliana teo a. Adala be mihitsy. Ianao zany dia andefotra foana. Ianao zany dia tsy hiteny mihitsy. Dia izay hoe teniny amin'ny azo fijaliana fahadalana amin'izao tontolo izao. Dia aloha ny olona hiteny anao adala e. Ianao ve dia ohatr'izao foana ve ny fiainanao? Ianao ve dia ohatran'ity foana? Ianao ve dia andefotra foana? Ianao ve dia tsy hiteny mihitsy? Ianao ve dia afiafy zao sisy? Dia lazain'ny olona fa adala ianao. Mifalira tenen'olona adala ianao. Fa izay zany no tena tsara. Fa raha ianao ny dokatokafan'ny olona, raha ianao ny dokatokafan'ny olona, indraindrain'ny olona tenen'olona tsara rehetrarehetra, dia hoy Jesosy hoe loza anareo raha izany natao aminareo. Ohatr'izany koa natao tamin'ny mpaminany santoka. Ohatr'izany koa natao tamin'ny mpaminany santoka talohanareo, dia efa azo anareo valim-pity anareo. Fa raha ny olona no miteny ratsy ianao, raha ny olona no manaratsy ianao, raha ny olona no manenjika anao, ny olona milaza anao adala, izay no izy. Dia aiza ho aiza misy anao zao? Aiza ho aiza misy anao zao? Fa ohatr'izany koa no nataon'ny olona tamiko ozy Jesosy. Ary raha zany nataony tamiko, zary ataony ohatr'izany. Iza ho nao tsy ataony ohatr'izany? Fa ianao raha mbola tia izao tontolo izao anao mieritrereta. Ianao raha mbola tsy mahazo vava mavesatra, mbola tsy mahazo teny marary amin'izao tontolo izao, raha mbola tsy mahazo hetsika, mieritrereta fa sao dia mbola namany. Halleloia. Mafy ny teny fa teny manasitrana. Sa mafy ny teny fa teny mitondra fiainana. Tsy intsitsiny Jesosy mihitsy ny mpianatra sy ny zay rehetrarehetra ny aina. Ary Paoly koa dia niteny amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 hoe tsisy nafenoko taminareo izy izay zavatra tokony ho fantatrareo rehetrarehetra, tsisy nafenoko. Dia tiana lazaina amintsika koa hoe tsisy afenina io azo fijaliana io. Lioka toko 7:7-20. Lioka toko 7:7-20. Lioka toko 7:7-20. Raha misy te hanaraka an'i Jesosy ve ianao? Iza te hanaraka an'i Jesosy? Alleluia, amen. Raha misy te hanaraka, vakio ao le toyany ary raha te hanaraka an'i Jesosy ianao. Aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka anaraka. Ahoana hono raha te hanaraka an'i Jesosy? Aoka izy andà ny tenany dia hitondra ny azo fijaliany androany ihany ve? Rapitso? Raha afaka pitso?
isan'andro mandrapatonga jesosy any aminao lanitra na afaka 10 taona io na afaka 5 taona io na afaka 20 taona io isan'andro ianao mandra-pahafatinao mitondra ny azy fijaliana dia manaraka an' jesosy amen anaraka sa tsy anaraka mbola anaraka halleloia afaka mitehaka amazy jesosy sika raha mbola anaraka raha i jesosy mihitsy no miteny eto le maître no miteny eto le mpampianatra le maître le grand maître le Dieu tout puissant le Seigneur des seigneurs le mpanjaka sy ny tompontompo miteny eto hoe raha ianao te hanaraka mandava ny tenanao a tondrany azy fijaliana isan'andro a manaraha fa amin'izay ianao dia ho mpianatra ny tompo naseho anao izay lalan'izay iny lalan'iny lalan-tsarotra miaraka amin'ny tompo misy azy fijaliana olanjaina amin'iny lalan'iny tsy haiko sabotsy telo zay sa sabotsy efatra ny teto fa natory taminao mihitsy fa fivavahana kristiany mihitsy resaka comédie io fiarahana amin'i jesosy io tsy resaka distraction io fiarahana amin'i jesosy io tsy resaka divertissement io fiarahana amin'i jesosy io ny anisan'ny zavatra sérieux indrindra eto tany halleloia io fiarahana amin'i jesosy io ny zavatra sérieux indrindra eto tany taovy sérieux fiarahanao amin'i jesosy vonona venao vonona venao ahoana ozy jesosy koa amin'ny Luka 4:12 iza mozo izy no andeha anao trano anao tilikambo ny tsy hipetraka aloha hoe ohatrinona tsara moa izy ty ohatrinona ny briky ohatrinona ny fasika ohatrinona ny ciment ohatrinona ny fera fa anao trano tsika dia mandinika izy aloha vita ve sa tsy vita fa rehefa tsy vita dia aloha mijanona fa hoe nanomboka nanorina ihany ianao tsy vita le izy dia oziny hoe le mba nanao trano nefa tsy navita dia jesosy izy no andeha hiady ianao a andeha hiady ianao dia andeha hanafika ny tsy eritreritra aloha hoe izy avy moa le adversaire ao izy avy ny adversaire inona ny fiadiny inona ny point fortny inona ny point faible mila fantatra aloha zay avy ho mandeha fa raha ohatra hoe tena enjana be ry zalahy ka izao daholo ny zavatra ataony sisisa dia hoy izy hoe aloha tsy miady aloha mamitrana fihavanana hoe tena aloha ilamime anao manao arrangement dia ozy jesosy hoe ohatr'izay koa nareo dinio tsara hiaraka amin'i jesosy fenao hiaraka amin'i jesosy fenao fa ady io mazana io tsy mora io sa mora tsy mora io fa mafy io fa mafy misy fiadanana halleloia mafy misy fitsaharana mafy misy fifaliana satria hitanao foana ny fanavotan' jesosy ianao isaky misy ady raha ianao nge tsy miady tsy hitanao hoe mandresy jesosy raha ianao nge tsy misy ady tsy hitanao hoe mandresy ianao e raha ianao nge tsy misy ady tsy hitanao hoe mampandresy ianao jesosy e raha ianao nge tsy hisy fisedrana tsy hitanao hoe mampanala-nao misedry jesosy e dia zany hoe ataon'i jesosy misy ny zavatra rehetrarehetra raha tsy lany ny divay tao amin'ny fanasana tsy hita hoe mahay manova divay rano lasa divay jesosy azonao zany hoe mila lany aloha le divay dia rehefa lany le divay dia io rano io vai divay raha tsy maty lazarosy efa lo efa efatrandro tsy hita hoe ay ve vitan' jesosy nanangana lazarosy zany hoe misy zavatra zany avelan'ny tompo iseho fa nehoan'ny heriny hoe asehoan'ny heriny aminao mazava amintsika ve zany tenin'Andriamanitra zany zay natao hoe azo fijaliana ry tanora izay manaraka an' jesosy mandehana amin'ny fahamasinana avelao rehefa fahotana firaisan'ara-nofo alohan'ny fanambadiana mijanona amin'ny anaran'i jesosy manomboka androany raha mbola misy manao an'izay ka te hiaraka amin'i jesosy ny firaisan'ara-nofo alohan'ny fanambadiana ajanony aloha raha te hiaraka amin'i jesosy tsy fahamasinana zany tsy fahamasinana zany sa zay ve hoe fahasoavana mandefitra ny tompo micomprendre masina ny tompo masina ny tompo masina ianao halleloia 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 amin'izany raha lehilahy dia antaon'ny ray sy reniny hikambana amin'ny vadiny ho tokantrano nofo ray izy 1 2 3 tsy mifamadika zany amin'izany raha lehilahy dia antaon'ny ray sy reniny hikambana amin'ny vadiny ho nofo ray izy 1 2 3 tsy mifamadika tsy lasa hoe 321 raha misy manao concubinage eto nefa mbola tsy vita mariazy ndala samy any amin'ny dada sy mamany aloha
raha hiaraka amin'i jesosy ianao no tiako tenenina fa raha tsy miaraka amin'i jesosy ianao zay le lalana mikodana ataovy daholo zay tianao atao rehetra fa raha miaraka amin'i jesosy ianao misy règlement amin'io fanjakan'Andriamanitra io ny règlement voalohany ao fahamasinana mihitsana concubinage rehefa ao amin'i jesosy misorata aloha zay vao mitokantrano amen mihitsana ny fornication rehefa ao amin'i jesosy mijanona aloha firaisana aloha fanambadiana mivady aloha zay vao miditra amin'izany amen tanora ianao dia tiako zarana an'izany namana ianao tiany ianao matoa zaraina an'izany halleloia efa renao izay dia tsy afaka miala tsony koa ianao amen tsy afaka miala ianao ka efa lasa any ny bombako efa anjaranao sisa fa sao dia tsy nitenenina taminay zany efa nitenenina taminao izy teto fa za miteny aminao fa rehefa ao jesosy izy manamasina anao hatramin'ny farany tsy mampienjeranao i jesosy io joda any amin'ny andininy fa 4 sy ny 5 ho an'le mahay tsy mampienjera anareo tsy mienjery zany ianao rehefa ao anatinao jesosy tsy mienjery zany ianao za ve dia enjera ndray rehefa ao anatinao jesosy tsy mienjery zany ianao zay le fahasoavana zay le hoe grasy zany dia zao raha ny tokony izy dia mienjery ianao fa no le grasy ao anatinao no le fahasoavana ao anatinao dia tsy mienjery ianao amen no le fahasoavana ao anatinao dia lasa tsy manoty ianao amen no le fahasoavana ao anatinao dia lasa halanao ny fahotana halleloia io nge amin'ny voalohany dia zao amin'ny voalohany io mametraka lista hoe ty atao tsy ty atao ty atao ty tsy atao dia mavesatra aminao io amin'ny voalohany fa rehefa tafaraka amin'i jesosy ianao dia ozy ianao hoe zay tianao ihany jesosy fa tiako daholo zay tianao any zany tena degré an'io hoe zay tiany jesosy dia lasa tianao zay tsy tiany jesosy dia lasa tsy tianao azonao ve raha vao tsy zay ny fiarahanao amin'i jesosy mavesatra ianao raha vao tsy zay ny fiarahanao amin'i jesosy laona ianao fa ny fiarahana amin'i jesosy dia zao lasa le tiany jesosy ny tiako ary le tsy tiany jesosy lasa tsy tiako zay nge le transformation raha misy olona ao amin'i kristy olom-baovao izy lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao reo zany hoe rehefa mandalo nio azo fijaliana ianao lasa olona vaovao ianao amen azo ve zany ny azo fijaliana no mahatonga anao olona vaovao satria maty le olona taloha tsy jesosy any no nombona teo galatianina 2:20 voaombo miaraka amin'i kristy eo amin'ny azo fijaliana ary tsy zatsy no velona fa kristy no velona atao anatika voaombo miaraka amin'i kristy eo amin'ny azo fijaliana tsy izaho itsony no velona fa kristy no velona ato anatika finonana antenenanao an'izany amen finonana iainanao an'izany zay le hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miambotry izy tsy sitraky ny fanahiko raha hoavy zanakory eny amin'ny laolanitra moa hita finoana ety ambony masoandro ve ety ambony tany va izy zany hoe finonana andehananao io raha mason'olona mijery fotsiny zao tontolo zao dia mienjery ianao raha mason'olona zao tontolo zao dia lavo ianao raha mason'olona zao tontolo zao dia resy ianao raha mason'olona zao tontolo zao dia maratra ianao fa rehefa jesosy nao anatinao ny fahasoavana no mitarika anao ary ny finoana ny ainanao dia tsy mienjery ianao tsy maty ianao tsy maratra ianao tsy potraka ianao rehefa jesosy ny ao anatinao zay le mirakla miaraka amin'i jesosy amen halleloia manaiky izany ianao manaiky izany ianao manaiky anjany ianao tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahy koa jehovah fanahy masina koa meny tompo anao afahanao miaina amin'io fanahy masina no misarika anao misy motera ao anatinao avy eo tsy ianao manao an'io fa raha ianao dia vita resy fa misy fanahy omeny tompo fanahy mahery tsy fahatsy fanahy osa ary fanahy fahonona-tena fanahy fitiavana io fanahy iny motera mitondra anao iny fanahy iny motera mitondra anao vao misy fakapanao lasa mitsoka ianao vao misy fakapanao halanao zany tsy tiany jesosy tsony zany za koa efa tsy tian'izany tsony halleloia satria olom-baovao ianao ary ny olona vaovao ny olona nandalo ny azo fijaliana ihany ny olona vaovao azonareo ve ny olona nandalo ny azo fijaliana ihany ny olona vaovao ka efa nandalo ny azo fijaliana ve ianao tsy hoe nakatsy zay marse niodina nandeha ankaroka azy sisa tsy ahita mihitsy satria olona nyjerenao fotoana ny vojenao fomba naranao fa le azo fijaliana mila rahanao amen jesosy rehefa tonga ao amin'i jesosy ianao transforme ianao amen
amen. Azonao ve zany raha mamaky ianao amin'ny Ezekely ao dia zao no lazain'ny tompo ho fafazako rano madio ianao. Io rano madio dia tsy inona fa ty ilay nafafy taminao teo. Ho fafazako rano madio ianao ary apetrako aminao fanahiko, ny fanahin'ny tompo apetraka ao anatinao dia hotsaronao amin'izay ny zavatra rehetra nataonao dia ho rikoriko ianao. Halleloia! Iza manao an'izany tsy ny fanahy masina ao anatinao. Vao mandeha kely ny souvenir dia rikoriko ianao. Vao mandeha kely souvenir rikoriko ianao satria nahoana nisy transformation tao nandalo ny azy fijaliana ianao. Ezekely toko 4:30 ho fafazako rano madio nareo, ny fanahiko nataoko ao anatinareo ary ampahafantariko anareo ny fahalalana sy ny tahotra anahy ary hotsaronareo ny atsoanareo fahiny dia ho rikoriko ianareo ny amin'izany. Zany ny olona transformé ao amin'i Jesosy. Rikoriko fahotana, rikoriko fahotana, mankahala fahotana ary ny rikoriko fahotana sy mankahala fahotana ny raisin'i Jesosy rehefa tonga eny amin'irao lanitra izy. Amen. Zay ny raisin'i Jesosy rehefa tonga eny amin'irao lanitra izy, ny olona rikoriko fahotana, ny olona mankahala fahotana. Amen. Halleluia. Fitiavana io cœur à cœur. Fo mitempo miaraka amin'i Jesosy io fa tsy corvée. Azonareo fo mitempo io. Ohatra zany zao tia mivadiko dia tsy corvée ny arahako mivadiko fa tiako izy dia tiako be izy dia miaraka izay. Ohatr'izay ny fiarahanao amin'i Jesosy. Tianao be Jesosy dia tsy te hampalahelo azy tsony ianao. Mila olona tian'i Jesosy eto androany. Amen. Tsy tia fitahiana, tsy tia vola omeny Jesosy, tsy tia resaka hoe asa atoron'i Jesosy. Tena Jesosy aloha mahamey izay rehetra ilaina e. Tena misapo marary ianao sitraniny, kivy ianao ampatanjahany, tsy mahay ianao ampianariny, malahelo ianao ampifaliany, nony ianao vokisany, tery ianao vahany, sahirana ianao ampiny. Zany Jesosy zany, tsy mandany zany mihitsy ahako. Fa naindray izay mahamaiky antsika ho amin'i Jesosy. Fa Jesosy ampiasaolona mihitsy, ka raha tsisy problème mihitsy ianao zany dia tsy anatona an'i Jesosy. Fa zay zany tena hoe mihitsy zany le izy hoe na tsisy problème na misy problème tiako fotsiny Jesosy dia araka amin'i Jesosy amen. Tiako fotsiny Jesosy dia araka amin'i Jesosy fa raha vao problème ny rahantsika amin'i Jesosy tsy mahatezitsika fa mivaha io dia lasatsika, misy indray dia miverinao tsika, vandray io dia lasa indray tsika, misy indray dia miverinao tsika. Tsy zany le miaraka amin'i Jesosy. Tiako fotsiny ianao Jesosy halleluia. Salamo 4:30 iza no ahany an-danitra tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao, nalevona aza nofoko sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy antsarako mandrak'izay Jehovah. Halleluia. Iza no ahany an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko toa anao, fa nalevona ara nofoko sy ny foko mbola vato lampony foko sy anjarako mandrak'izay Jehovah. Jesosy zany hoe Jesosy mihitsy ny fiainanao halleluia. Jesosy mihitsy ny fiainanao, Jesosy mihitsy ny fifalianao, Jesosy mihitsy ny mahafeno anao, Jesosy. Fa tsy hoe zavatra omeny Jesosy, fa Jesosy fotsiny. Avontsika ve zany? Avontsika ve zany? Averiko ihany mbola teniko amin'ny Abakoka hoe na tsy mamotsina aza ny aviavy, na mandisy fanantenana aza ny oliva, na vonoana aza ny ondry ao ambala, na tsisy omby ary ao ampahatra. Perta total ke zany tsisy ninona, tsy mamotsina ny aviavy, mandisy fanantenana ny oliva, vonoana ny ondry ao ambala, tsisy ondry ao ampahatra, tsisy ninona mihitsy zany ke, tsisy ninona mihitsy. Fa ozy izy hoe za mbola hifaly amin'i Jehovah, za mbola hifaly amin'i Jehovah. Na misy ondry na tsisy ondry za faly amin'i Jehovah. Na mamotsina ny aviavy na tsy mamotsina ny aviavy za faly amin'i Jesosy. Na misy oliva na tsisy oliva za tia an'i Jesosy. Azonareo ve any hoe le fitiavanao an'i Jesosy, le fireketanao amin'i Jesosy, le tena hoe Jesosy en personne mihitsy. Halleluia. Zay ny zava-dehibe. Dia zay ongotana eo tsy rarahinao tsony rehefa tsy Jesosy miongotra. Amen. Zay ampina eo tsy rarahinao tsony rehefa Jesosy ny eo. Azonareo ve le plénitude zany, le fahafenona ao amin'i Jesosy zany ny zava-dehibe ry havana malala. Le fahafantaranao an'i Jesosy mihitsy ny zava-dehibe. Nefa ny fahafantaranao an'i Jesosy dia le azo fijaliana. Maty ianao ny amin'ny filana, maty ianao ny amin'ny toetranao, maty ianao ny amin'izao tontolo izao. Tsy hitan'izao tontolo izao tsony ianao, lasa izy teo. Ianao efa maty eo amin'ny azo fijaliana. Izao tontolo izao koa tsy hitanao tsony satria izao tontolo izao koa maty teo amin'ny azo fijaliana. Azonao?
misy zavatra dobla koa zany ny ataony azo fijaliana maty ianao dia ny azo fijaliana namona zao tontolo zao koa fa mpitady eo nareo fa tsy mifankahita tsony amen satria samy maty galatianina 5 sanatria mba misy reharehako afa-tsy ny azo fijaliana jesosy kristy raha nahafaty izao tontolo zao raha ny amiko ary raha izao raha ny am'izao tontolo zao alleloia sanatria mba misy reharehako afa-tsy ny azo fijaliana jesosy kristy izay nanombona n'izao tontolo zao raha ny amiko ary zao raha ny am'izao tontolo zao azonao ve zany famarinana zany oh merci jésus aiza misy an'izay galatianina 5 tsotra galatianina 5 tianao nge jesosy fahazamalahelo eo anao za no faly amanana an' jesosy ary tsy nanenina ny araka taminy hatram'izay ka hatram'izao satria jesosy mihitsy jesosy fotsiny mihitsy fantatro taloha mitady an' jesosy amahana olana taloha mitady an' jesosy mba ilaminana taloha mitady an' jesosy mba tsy haiko hoe azo vady tsara azo asa tsara zay ny tedavako an' jesosy tsy maninona fa tamin'ny androny tsy fahalalany fa rehefa tafiditra tao dia osa dia hoe kay tsy tena zany mihitsy fa le jesosy fotsiny mihitsy kay ny tena ilaiko kay jesosy fotsiny mihitsy ny tiako azonareo le izy any hoe tena jesosy fotsiny mihitsy adalan' jesosy zay ny tena zava-dehibe rehefa zay ny takatrao rehefa zay ny ainanao mandrak'izay dorio amen mandrak'izay io rehefa zay hoe cœur à cœur miaraka amin'i jesosy alliance perpétuelle éternelle any hoe fanekena mandrak'izay ny rahanao amin'i jesosy dia tsy vita mary azy amin'i jesosy ianao tsy misaraka amin'i jesosy zany ianao rehefa tena sérieuse ianao rehefa sérieux ianao ary tena hoe sincère any hoe tamin'ny fonao mihitsy nanekenao an' jesosy tsy lavo tsy potraka zany ary tsy very zany ianao eny potraka aloha fa mety mampiakatra ny tompo rehefa potraka lavo impito marina ozy zay lavo impito marina fa ny tompo manarina azy ihany ka raha lavo anao zakify e fito impiry anao lavo zay fa lavo impito marina ozy mety mihoatra ny impito le fito zany isa hoe ina moa ny isa fito perfection any hoe mety lavo foana ianao lavo foana ianao lavo foana ianao tompo manarina anao raha mbola misy koa ny androany anio alleloia alleloia izy izy teo galatianina 5:7 raha ny amiko izy izy dia tsy misy reharehako afa-tsy ny azo fijaliana jesosy tsara be nge zany tsisy reharehanao afa-tsy ny azo fijaliana jesosy tsy olombelona ny reharehanao tsy ny exploitnao ny reharehanao za tsara feo za mahay mira za mahay mitory za mahay mitendry za mavory olona tsy zany reharehanao tsy ny ministeranao ny reharehanao tsy ny fanananao ny reharehanao fa ny reharehanao tsy misy reharehanao afa-tsy ny azo fijaliana jesosy kristy tompo izay nanombona n'izao tontolo zao ho anao ary ianao raha ny amin'izao tontolo zao azonao ve zany sary zany raha sary an-tsaina zany io le azo fijaliana fa tsy ihana teo anao maty ianao zany zay tady zao tontolo zao aizary tantely teo aizary tantely teo tsy hitantsoniko fa matyko dia iny koa tantely zany fa maty tantely koa mitady ndraindray aizary le zao tontolo zao aizary zao tontolo zao le zao tontolo zao koa efa mivonona teo amin'ny azo fijaliana maty koa iny dia rehefa maty iny dia samy maty daholo zany dia ahoana tsisy hitanao tsony dia miainao amin'ny fanahany famarinana ianao amin'i jesosy amen mety eritreritra ianao hoe azo fijalinako za ohatra mbola manota za ohatra mbola lavo foana ahoana ary zany inoy fotsiny hoe zay le izy rehefa nino an' jesosy ianao mibebaka ianao nombona teo amin'ny azo fijaliana ianao maty teo ianao ary fanahy vaovao amin'izay ny ao anatinao dia miaina amin'ny fiainam-baovao ianao azonao ve zany azontsika ve zany zay le famarinany tenin'andriamanitra fanahy vaovao ny ao anatinao fa fazako rano madio ianao jesosy no manao an'io ny azo fijaliana galatianina 5:7 galatianina 5:7 izay rehetra any kristy jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany halleloia zay rehetra any kristy jesosy dia efa nanombo ny nofony ny faniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana tsara be kely eo amin'i jesosy psychologie chrétienne tsy mahavita an'izany pensée positive tsy mahavita an'izany
azonareo fa ny azo fijaliana mavita an'izany ny azo fijaliana mavita an'izany le raina ny tompo ka lazaina izy fa vaovao mahafaly zany fa tsy vaovao mampalahelo hoe sao dia malahelo be ianao vaovao mahafaly zany satria mandresy ianao satria afaka ianao satria velona mandrakizay ianao ao amin'i Jesosy zany vaovao mahafaly alleloia vaovao mahafaly dia ny azo fijaliana amen tsisy amin'le ny teny verimberina hoe teneny mandresy ah teneo nimpolo rahalahy mandresy ah teneno ranabavy afaka tsy zany io hoe tena ao nareo rehetrarehetra to manomboka zao afaka folo sekondra tonga dia teneno aviry vola misy manao an'izany ike aviry vola dia mitabataba misy aviry vola dia mitady vola mandranitra filana raha tia vola ianao problème anao resaka fitiavam-bola vonoina ianao amin'ny azo fijaliana zay ny problème fa tsy hoe alao mena vola ary ianao raha fitiavam-bola ny problème anao raha fitiavam-bola ny problème anao vonoina ianao amin'ny azo fijaliana azonao ve zany halleloia fa tsy resaka hoe tena verimberina io na hoe resaka saina be fa resaka azo fijaliana io ino fotsiny zay hoe hitatelo taloha dia efa maty teo amin'ny azo fijaliana dia nalevina dia nitsangana vaovao tately vaovao zao izao tontolo zao efa maty teo amin'ny azo fijaliana raha ny amby tately koa efa maty tamin'ny azo fijaliana raha ny amby zao tontolo zao tsy mifankahita tsony reo ny nofoko faniriko sy ny filako amin'ny mazaha olombelona na nofo dia efa nombona tamin'ny azo fijaliana ary maty dia filana vaovao ny ao azonao ve misy filana zany ao fa filanan'i Jesosy azonao misy filana ao fa filana fahamasinana azonao misy filana ao fa filana fahamarinana azonao miova mihitsy zany le ao anaty miova mihitsy le ao anaty ozy le rahalahy zay hoe tsety moa izy fa zaho izy vao mandalo bara dia marary ny lohako taloha nefa izy mpisotro toka fa vao nandalo bara aho izy ka nahita Jesosy marary ny lohako vao mahita vehivavy mitazaka aho izy manao zipo kely sy manao dôno sy masikourta kely reny dia tena mitsoka ahako satria nahoana mahatonga zany transformé izy ao anatiny ina mahatonga zany le azo fijaliana zay azonareo halleloia tsara Jesosy ny azo fijaliana mitarika anao amin'ny fahamasinana halleloia akaiky Jesosy ry tanora akaiky Jesosy ray aman-dreny akaiky Jesosy ry zoky raha saina bavy rehetrarehetra akaiky Jesosy fa andao tsisy monga ntsony amin'ny fahotana andao tsy lalao fahotana ntsony andao tsy ahoana re zany tsy ho namana zao tontolo zao ntsony andao tsy hoe sady zao tontolo zao ny Jesosy fa andao tena hoe 100% miaraka amin'ny Jesosy amen andao tena hoe 100% violent miaraka amin'ny Jesosy Matthieu 2:20 ary mpanomboka mahakazy ankeriny tsy zany satria anao tsy an'izao tontolo zao ntsony raha tany amin'ny akavanana ny lalanao dia any amin'ny akavianao zao halleloia ampy zay fotoana nanontany zay ampy zay fotoana nanaiky nitambatambazany devoly sy nitambatambazany filana sy nitambatambazany zao tontolo zao zay ampy zay aleo miaritra fahoriana aleo miady amin'ny fahotana aleo tena mandazy rehetra tsy tiany tompo tafiakatra miaraka aminy eny amin'irao lanitra zay atao daholo ty rehetra ty dia tsy ho tafiakatra miaraka aminy alleloia mazava ve zay ny azo fijaliana Jesosy mbola misy betsaka mbola afaka lazaina mbola misy afaka toriana mbola misy afaka ampara fa Jesosy mety ezy ho faty miaraka amin'ny Jesosy dia hitsangana miaraka amin'ny Jesosy dia isan'andro ilay izy sa androany anao mety maty fa raha izy ianao velona indray satria zay le izy hoe tona ny azo fijaliany isan'andro courage be misy ianao tonga ny alina androany tena maty mihitsy da amin'ny androany fa raha tsy miambiny ianao raha pitsy mirokatra indray io asa la azokazonareo le izy
zay any jesosy de efa nanombo fandritsivylany to amin'ny azo fijaliana fa matoa jesosy miteny hoe isan'andro de isan'andro zany io azonareo hoe combat isan'andro io combat isan'andro io fa combat efa mampandresy anao jesosy combat isan'andro io fa ozy ny tompo hoe manoatra no mampandresy anao ao am' jesosy halleloia isan'ny tena mbola hoe tapa-kevitra hoe tena roso ny dira nga jesosy za jesosy tena za foana sincèrement za mijery ny akavanana amin'ny akavia roso ny di kely sisy io de tafiakaritsika efa nanomboka ihany ve de iambotra ndao hitsangantsika de hivavaka